vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunang palay aminiran amin'ny fofianao fifaliana no iarabako atsika mianakavy mpanaraka ny fandarana rehetra indray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra dia mahafinaritra ity somary iova kely ny fandarana androany satria tena iresaka ranoray momba ny atao hoe fiainana maha-kristianina fiainana mpino maromarona kokoa dia iresaka momba n'izany atao hoe fahatokina an'Andriamanitra zany ny tenako fahatokina an'Andriamanitra misy zavatra maro tokony ho fantatsika mpino tsika kristianina mahakasika ny fiainana maha-kristianina amin'ny sabotsy ho avy izao moa dia anatanteraka fitombavaka lehibe tsika ary resaka momba n'izany atao hoe mahatoky an'Andriamanitra zany na zany atao hoe fahatokina an'Andriamanitra izany satria anisany mahatonga fiainana mpino maro potika tampoka bloke tampoka rava tampoka ny tsy fahatakaratsika n'izany atao hoe fahatokina an'Andriamanitra izany dia mahatonga ny fiainatsika tena hoe mikatso tampoka ary mametra-panontaniana tsika hoe inona ny antonyity fikatsoana ity nisy namosavy ve za sa nanota ve za sa latsaka tao anaty fakapana ve za sa inona ny nahazo fa tampotampoka teo dia ohatrany tsy nandeha tampoka amin'ny fiainako tampotampoka teo dia misy olana tsy napozina tampotampoka teo dia misy zavatra mandiso fanantenana ary mahatonga antsika tena mivavaka fa mahatsiaro tsika hoe aizary azany fa nahoana loatra fa inona le olana zany resarehetra zany no tena tiako resana eto androany dao le vavaka fotsika melony idirana ho amin'ny fampianarana misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra tiana ianao ary mihevitra na ianao andray ny afatra sy ny teninao izay tompo dia mitenena Jehova ampianaro ny sitraponao izay fa vonina iain'ny mpanomponao amen momba ny fahatokisina an'Andriamanitra no oraisintsika androany ato amin'ny Deutéronomie toko 9 andininy 7:7 no ovakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary andraho ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao arena izao fa tsarovy Jehova Andriamanitrao izay manomenao hery avory arena mba ahory ny fanekeny izay nianianany tamin'razanao tahaka ny amin'izao an'izao fa raha manadino an Jehova Andriamanitrao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanin-kafa sady manompo azy sy mekoaka eo anatrehany dia milaza aminareo marimarina fa haringana tokoa ianareo tahaka ny nandringanana firenetsamihafa izay aringan'i Jehova eo anoloanao no andringanana anao satria tsy ny hainao ny feoan'i Jehova Andriamanitra reo ianareo ity ry havana misy fampianarana ray tena goavana zay mahatonga fandringanana tampoka ary mahatonga olana mahavisatra tampoka eo amina fiainana mpino dia ny fialana amin'ny fahatokina an'Andriamanitra lasa tsy natoky an'Andriamanitra intsontsika
raha vao niala tamin'Andriamanitra ny fotsika dia miteraka fandringanana tampoka zany. Raha vao manadino an'Andriamanitra tsika, manadino, ary zay mihitsy ny tenenina eto amin'ny Deutéronome 4:7-7 manao hoe fa raha manadino an Jehovah Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka zay andriamanitra hafa sady manompo azy sy mikoky eo anatrehany, de milaza aminareo marimarina ho fa aringana tokoa ianareo, aringana tokoa ianareo. Maninona no misy fiainana pino, fiainana zanak'Andriamanitra no misy zavatra tampoka mitranga tampoka de fandringanana tampoka, de mametra-panontaniantsika hoe Jesosy zany manompo anao hoe zany mivavaka inona ny fahotana vitako hoe, de mandinika ianao tsy mijangajanga, mandinika ianao tsy nanompo sampy, mandinika ianao tsy hoe nakany amin'ny dadarabe, mandinika ianao tsy hoe nangalatra na namon'olona. De inona ozy izy ianao Jesosy fa maninona inona ny ratsy vitako, inona ny fahotana nataoko hoe, fa maninona tratran'izao problema tampoka zao nefa manompo anao hoe za manao ny asanao hoe. Zavatra anankiray niala tamin'Andriamanitra ny fonao, lasa tsy nahatoky an'Andriamanitra intsony ianao, lasa nahatoky tena ianao, lasa nahatoky vola ianao, lasa nahatoky olona ianao. Ka amin'ny fotoana ianao lasa nahatoky olona, nahatoky vola, nahatoky ny herinao, nahatoky ny tanjakao, nahatoky ny tsenanao, de mazava be zany fa lasa niala tamin'Andriamanitra ianao. Ary raha vao niala tamin'Andriamanitra ianao de miteny aminao fa manomboka eo lasa manomboka tsy mety ny fiainanao. Andriamanitra de manome lesona atsika, Andriamanitra de manome fampianarana atsika ry havana malala. Ary eo no tiako tena tiana ho tandremana, ary misy zavatra tsy maintsy tandremana. Hitanareo reto daholo no mahazo ny tena pino reto. Raha vao ohatra ianao zao ka matoky tena hoe mandeha ny tsenako, mivavaka tambolohany aloha zany ianao atany ambolohany de tena natoky an'Andriamanitra be, tompo omeo tsena ivarotako hoe, tompo taio fa zange tsy manana fidiram-bola, tompo tena sahirana zanakao any azarinany de mivavaka ianao, matoky anao Jesosy, matoky anao tompo, de mivavaka ianao de mafana fo ianao mifanomponan'ny tompo, de mirehitra ianao mifanomponan'ny tompo, de mifadisianina, de nanolo tena, de lasa nandray indraikitra be mihitsy ao anatin'ny fiangonana, manao fafolo-karena, de manao faninatitra, de nomen'Andriamanitra anao tokoa le tsena, men'Andriamanitra anao ny tsena, de iny ianao fa nivarotro, de iny le tsena fa nandeha, de nanomboka nahazo tombony 2 alina, nahazo tombony 2 hetsy, nahazo tombony 2 millions, de nanomboka nety, de tena nety mihitsy ny fiainanao, de tena iny amizay, inona amizay le fakapana, eo le fakapana, satria manomboka tonga ny 1 million, manomboka tonga ny 2 millions par jour, tonga ny 10 millions, lasa manana 400 millions any amin'ny banky, de lasa tsy matoky an'Andriamanitra intsony fa lasa matoky an'le tsena, lasa matoky an'le tsena. De anka raha vao tsy mandeha ny tsena de tonga le tebiteby sy ororo, Andriamanitra tsy nahazo versement androany, tena tsy nandeha ny tsena, ratsy ny andro. Ary eo ny alalana ny mpivavaka anankiray, ny mpino anankiray, fa efa tsy matoky an'Andriamanitra intsony izy fa lasa ny tsena ny atoky iny. De raha vao tsy mandeha le tsena, lasa tsy tonga le client, lasa raha vao toka ratsy ny toetrandro ka tsisy olona mividy, de eo ny alalana azy, fa tsy matoky an'Andriamanitra intsony olona io fa lasa matoky an'le tsena, eo ny alalana azy, lasa matoky an'le tsena. Ary am'izay fotoana izay, raha vao lasa le tsena ny herinao, le tsena ny tokisanao, ny client ny tokisanao, ny tombom-barotra ny tokisanao, de ny atao hoe fanompo-tsampy,
ny atao hoe lasa nanompo Andriamanikafa ianao de tsy hoe lasa nanompo dadarabe akory, tsy zay fotsiny. Tsy hoe nandro-tany amin'ny doany akory le hoe iny izy fa lasa nanompo doany, iny izy nanompo Andriamanikafa, tsy zay fotsiny. Tsy resaka fanompo-tsampy direct, tsy resaka nakany amin'ny doany, tsy resaka ninana tately sy tanyravo, tsy resaka hoe nitetika vatany, tsy zay le hoe niala tamin'i Jehova ny fony. Fa ny ilazana ny olona anankiray fa niala tamin'i Jehova ny fony de zao lasa nitoky zavakafa, nitehitra tamin'ny zavakafa fa lasa tsy nitehitra tamin'Andriamanitra intsony. Ozy izy eto amin'ity Deutéronome toko favalo andiny fahasivy ambin'ny folo. Fa raha manadino an Jehova Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka zay Andriamanikafa sady manompo azy sy mekoky eo anatrehany de milaza aminareo marina tokoa aho fa ho aringana tokoa ianareo. Ny Andriamanikafa zany tsy voatery hoe nikiky tapakazo ianao, tsy voatery hoe niosa tanyravo, fa nanomboka niala tamin'Andriamanitra ny fonao de netehitra tamin'le tsena, netehitra tamin'ny fidiram-bola. Ary azagaga fa maro ny tenin'Andriamanitra io milaza aminareo marimarina aho fa ho aringana tokoa ianareo. De azagaga ianao fa tampotampoka eo am'izay ny tsenanao maty, tampotampoka eo am'izay ny tsenanao lasa tsy nandeha tsony, tampotampoka eo am'izay ny clientanao lasa nivadika daholy, tampotampoka eo le tsenanao lasa namono antoka, tampotampoka eo le friperie lasa tsy nandeha angelony tsony. Io friperie io namelona anao hatram'izay, io napidibola ho anao hatram'izay, io napiditra nandoavanao ny ekôlazinjaraka hatram'izay, ino ohatra ny nety hatram'izay. Fasangy zao vao nanomboka netehitra tanteraka tamin'io ianao hoe mety ny fiainako satria mitombo ny clientko ato amin'ny friperie, nety ny fiainako satria manomboka efa mahazo 2,5 millions par jour amin'ity friperie, manomboka de tsapanao am'izay anao manomboka mangatsitsika amin'ny fanomponan'ny tompo. Mangatsitsika za tsy miteny hoe miverin-dalana fa hoy hoe mangatsitsika nanomboka lasa metehitra atao amin'ny friperie fa tsy metehitra amin'Andriamanitra intsony. Netehitra tato amin'le gargote nandeha fa tsy netehitra amin'Andriamanitra intsony. Netehitra tamin'le 500,000 sy 2,5 millions par jour fa tsy netehitra tamin'Andriamanitra intsony. Asian'Andriamanitra amin'izay ny tsenanao. De tsy hoe nisy namosavy akory ianao, tsy hoe nisy namosavy ianao na nisy nanao ody ny tsenanao, tsy hoe njangajanga ianao, fa le fonao no niala tamin'Andriamanitra de lasa netehitra tamina zavakafa de miteraka fandringanana. Zany na tonga ny Baiboly ny teny mihitsy eto amin'ny 5:7 manao hoe ary andrao ianao anao anakapo e ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao ariny zao. Fa tsarovo Jehova Andriamanitra fa izy nanomenao hery avory areny mba ahoro ny fanekena zay nianany tamin'ny razanao tahaka ny am'izao an'io zao. Fa raha manadino an Jehova Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka Andriamanikafa sady manompo azy sy mekoky eo anatrehany de milaza aminareo marimarina fa aringana tokoa ianareo. Averiko le 5:7 ary andrao ianao anakapo ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko zao reny zao. Impirimpiry moa tsika anao alay-panary avana, ripiny malala no miteny zavatra ohatr' zany, miteny zavatra ohatr' zany. Na vita trano nareo mivady, na vita trano be 2 étages 3 étages, nga moramora nanaovanay mivady an'io e, tsy mora de niafy ane zay mivady, zay mivady tena hanina ane zay mivady. Aiza ny placen'Andriamanitra am'izany nareo mivady zany, lasanareo mivady indray no nyreharefa na vitan'io. De tena zay mivady tsy maintsy nierika nikarokaroka mihitsy zay mivady, tsy maintsy nitady hevitra zay mivady. De tena tsy mora atodonina nao an'ireny raha tsy tena haniny ienonao mihitsy hoe tako n'Andriamanitra. Fa ianao indray ny lasa nyreharety eo anivon'ny fianakavinao, ianao indray nyreharety eo anivon'ny piraitapo aminao sy ny zobavinao, fa nareo mivady ny dadany, nareo ny tena mahay ny herinay sy ny tanjakay, ny fiafinay, ny volanay, ny tsenanay, ny bizinanay, ny zahoanay, izay mivady, ny atodohanay mivady. Azagaga raha ho arinan'izay de mikatso tanteraka ny fidiram-bola anareo rehetra. Mila takatry ny mpivavaka zany, inona ny mampikatso
tampoka amin'ny fiainanao, inona no nampikatso tampoka ny volanao aman'olona, inona no mahatonga anareo very vola tampoka, inona natonga ny tsenanao lasa ny olona, lasa ny findra daholo ny clientanao rehetra. Resaka ohatr'izany nisy fandringanana satria naninona, satria niala tamin'Andriamanitra ny fonao, lasa tsy natoky an'Andriamanitra ntsony ianao fa natoky an'le bizinanao, natoky ny tsenanao, natoky ny gargotinao, natoky ny herinao sy ny tanjakao, natoky ny atodohanao. Ary zay natonga an'Andriamanitra nampatsiahy mihitsy ny zanak'Israely manao hoe ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako navoriko izao areny izao. Ary Andriamanitra eo amin'ny andiny fahavalambin'ny folo manao hoe fatsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanomenao hery avory areny mba ahoro ny fanekena zay nianiana tamin'ny razanao tahaka ny am'izao an'izao. Tsarovo izy Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ny herinareo sy ny tanjakareo mivady zany, tsy ny zanakareo any an-dafy zany. Lasa fanompo-tsampy, lasa sampinao zanakao any an-dafy. Le zanaka ihany an-dafy mba mety ny ataony any, le zanaka ihany an-dafy mba nandefa kely 10 000 euro navitanan'ity nalefaneo le zanaka ihany an-dafy. De aiza ny plasin'Andriamanitra, de aiza ny plasin'ilay Andriamanitra nefa ianao tany am-boalohany. Fony vao nanomboka tao anaty ady, tao anaty olana, ny forotra ny lohalika, ny vavaka. Tompo ianao ny herinay ianao ny aza vela fa baraka zay tompo, ianao ny ananay ta io zay Andriamanitra ny reharenao tamin'izany, Andriamanitra ny nitokinao tamin'izany, Andriamanitra ny atsotsonao tamin'izany, fa noho ny rehefa tafita vita ny trano, azo ny fiara, lamina ny fiainana, nanomboka nety ny fiainana, de nanomboka adininao Jehovah. Adininao Jehovah, adininao ny Andriamanitra ao. Ary ozy izy eo amin'ny andiny fahasivy fa raha manadino an Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka Andriamanitra hafa sady manompo azy sy mikoko ianao treny, de milaza marimarina aminao ao fa aringana tokoa ianao. Ho aringana tokoa nareo. De zany ry havana no mahatonga ny fiainantsika mikatso tampoka io. Ianao zany aza miteny mihitsy manao hoe nisy namisavy nompitiany ranona nosiparany rayanina nananana. Ny enao ny fonao, ny fahatokinao niala tamin'Andriamanitra ny natonga anio. Tena fady ry havana ho atsika pino zany matoko tena, matoko vola, matoko tsena, matoko ny zanaka any an-dafy zany. Na eo ara ny zanakao any an-dafy, na eo ara ny vadinao any an-dafy, na eo ara ny fahaizanao mitady vola, ry pino malala. Jehovah Andriamanitra ho irery ihany no tokony anorenanao ny fononao, anorenanao ny fononao sy ny fahatokinao. Zay mibetsaka tompoko no nandray lesona, nandray lesona. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny vonazo tomobile tsara be zay V8 tsara zany V8 zany mandeha zany sady tsara no stable enao anatiny, tsy mitovy mihitsy tompoko ny mitaingina Mazda sy ny Sprinter sy mitaingina V8 zany samy hafa zany, samy hafa ny mitaingina tomobile kely sy mitaingina V8 samy hafa zany. Vao nanomboka azo izy io de zao nanomboka nahatoky tena netena tany Mazenga, vetivety kely de tonga tany Mazenga. Fa inona amizay ohatrany tena tsara ragany V8 tena tsara ny tomobile, lasa tsy nieritreritra an'Andriamanitra tsony, lasa nitady tsy eritreritra an'Andriamanitra intsony, fa lasa nieritreritra an'le manana fiara tsara tare. Inona ozy izy ianao avy any amin'nakany Mazenga tam'izay niverina am'izay yakatra ty Antananarivo, nanary rano tsikelikely ty radiateur ty, nanary rano nisofo ny motera, saky ampoka le motera, saky ampoka tsisy rano to na goutre yara, saky ampoka tomobile vo vitina. Fa tian'Andriamanitra porofona mihitsy, tian'Andriamanitra porofona ary nandray lesona tam'izay hoe randriary malala atram'izay zany no nitondranao, atram'izay zany no nitokisanao rehefa ndeha voyage, atram'izay ianao natoky, atram'izay ianao ninina tomobile nentinao dia tsy nisaraka tampoka no nahazo V8 ve dia mitady andeha matoky V8 fa tsy natoky atsony.
no nazo tomobile tsara de mitady atoko tomobile tsara fa tsy natoky atsony ny bebaka tam'izay ny fona tamin'ny tombo satria tomobile vaovao isaky apotiky tomobile vaovao isaky apotiky riavana miteraka fandringianana ny fialan'ny fotsika amin'Andriamanitra ary zany moa anisan'ny programme amin'ny sabotsy ho avy zao iatsoko ny mpino rehetra tsy voatery miverin-dalana ianao tsy voatery ny lasa mifokasigara ianao na lasa misoritoka na lasa namonjy doanina nanao tromba tsy voatery ianao hoe lasa namakitrany no lazaina fa miverin-dalana fa mety efa bivavaka ianao pino ianao fa am'izao fotoana zao ianao mangatsitsika ary le mangatsitsika resako eto tsy hoe tsy mamonjy fotoam-bavaka fa mamonjy fotoam-bavaka fa saingy zao ny fonao tsy ao amin'ny fatokinan'Andriamanitra intsony fa ny fonao amina zavakafa mety manomboka metehatra satria manana vady endry manana vady mahay mikarama de efa manomboka matoky tsy matoky an'Andriamanitra tsony tsy matoky an Jesosy tsony fa efa manomboka matoky hoe manana vady mahay mikarama 15 millions par mois ny karamam-badiko 20 millions par mois ny karamam-badiko ny sakafo laninay fotsiny dépense laninay par mois eo amin'ny 5 millions de dépense laninay fa izay am'izao fotoana zao manana mampirina 15 millions par mois ny amin'ny banky na non milamo zay milamo tandray miranabavy tandray mirala miteraka fandringanana tampoka ny fatokinandray ozy izy Andriamanitra eto tandremy anao zay somanadino tandremy anao so de manadino ka mieritreritra hoe iza ny heriko sy ny tanjako navoriko areny na zahoko an'izao rehetrarehetra zao ny heriko sy ny tanjako na tonga na mikarama 25 millions par mois ny heriko sy ny tanjako navitako an'ity tandremo ozy izy fa ho izy amin'ny deny fahavalambin'ny folo fa tsy arovy Jehovah Andriamanitra ao izay manome hery anao avory areny mba ahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao takany amin'izao an'io zao fa raha manadino amin'ny Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao de ry ambany arizy toy zay fa ho aringana tokoa ianao tandray amin'ny rahalahy sy anababa malala io no anisan'ny fakapana ho an'ny mpivavaka ary zany ny mahatonga atsika anao fotoam-bavaka ny lehibe iverenana amin'Andriamanitra sy fatokinan'Andriamanitra amin'ny sabotsy ho avy zao ndraindray tsika manko metehatra am'le anao délivrance mihitsy pasteur fa tena mafy mahazo ah fa tena misy mamosavy misy mbloqué ny fiainako anao délivrance non tsy voatery nisy namosavy anao tsy voatery nisy mbloqué ny fiainanao tsy voatery nisy olona sopatra anao fa saingy zao ny fonao ny ala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra tany le olana ny fonao ny ala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra lasa natoky zavakafy ianao natoky ny herinao sy ny tanjakao ianao ary anao fotoam-bavaka iverenana ianao a tsy mety hoe tsy miverin-dalana tanteraka fa ianao mamonjy fotoam-bavaka ihany ianao miderany tompo ianao ne mivavaka ihany fa saingy ianao mivavaka io tsy Andriamanitra tsony ny anteheranao fampitsara olona ambony olona fantatry sendra olona hainao misy any zany riavany ary zany foana naverimberika atao anatin'ity fampianarana ty jereo avao izy zavatra resako anao zao fa raha misy olona nitokisanao ary zany napotika anao tantery tampoka niara niasa tamina olona ianao de nety ny fiaraha-miasanareo heritaona sy tapany de matoky mandeha routine ianao zany ananarako mipiny foana azazatra mandeha routine azazatra mandeha amin'ny fahazarany de efa mandeha routine hoe efa misy ho avy zao ny versement vary de ho avy zao ny versement vary de tonga ny vola de mitambatra ato de anina anty de mandeha routine de io olona io natokisanao nandritsy ny heritaona sy tapany de nanomboka tsy de tena mitodika firy amin'Andriamanitra intsony ianao tsy de nitodika tamin'Andriamanitra firy intsony ianao fa mahatoky an'le hoe efa ho avy zao versement farany herinandro zoma ho avy zao titsika eto fa mitaka anao izay fahazaranao zay ndray andro raha vao tsy mahatoky an'Andriamanitra sy metehitra amin'Andriamanitra tsony ianao
fa matoky vola ho tonga hoe ho avy ny vola avy any Sambava, ho avy ny any avy any Antala, tonga zao ny miversement avy any ananina. Pitsika eto tampotampoka eo ianao, tsy maintsy mirodana, tsy maintsy mienjera ary tsy maintsy mirodana, satria ry havana tsy azo ianteherana ny herinao, tsy azo ianteherana ny tanjakao, tsy azo ianteherana ny fahaizanao, tsisy ninina azo ianteherana koatra an'Andriamanitra. Tadidiko tsara mihitsy madama anankiray zay, maty tampoka ary moa izy ny afarany, maty tampoka. Zany tena mahitahita zany madama zany, hitany daholo ny any amin'ny domaine, ny any amin'ny fitsarana, ny ary amin'ny aménagement de terre, fatany daholo karazana directeur rehetrarehetra io. Ary izy raha vao manana olana amina resaka tany, tsy anjarako moa ny tsara hoe anazy ny tany na tsy anazy ny tany, fa de mahita problème resaka tany foana izy. Ny dikan'izay rehefa misy problème ana tany, misy tompony ao, misy tsy tompony ao, de miadina izy, misy litige le tany. Fa zany olo zany lazaiko anareo fa mahita zany, mavita mibata ny directeur any amina toerana rehetrarehetra mihitsy zany, any directeur na chef de service rehetrarehetra any amina domaine any, hainy daholo rehetrarehetra lalana idirana tseroa, hitany daholo ato mihitsy, ato mitsofoka, ato mizao fatany daholo, ary izy mampiasa vola, mampiasa antisité. Fa mametaka eo ry havana, mametaka eo, mety ety io androany le olo zany mivavaka zany olo zany, mivavaka zany olo zany, fa de hoe matoky hoe atsy fantatry ny atsy, atsy fantatry ny atsy, ny atsy fantatry ny atsy, atsy koa haiko. Tampotampoka teo affecté daholo le olona ny eritseretiny, naffectena tamina toerana rehetrarehetra, naffectena fanjakana tamina toerana rehetrarehetra hafa daholo le olona le nama tao anatina 2 mois affecté daholo re olo reo, sendran'le olona le adversaire le niady aminy am'izay, sendran'le anina mikatso daholo ny zavatra rehetra, potiky teo ampiaratanan'le adversaire tampoka. Zay birao rehetrarehetra nandehanany, le olona ny contre azy, le olona niady tamin'ny tatsy daholo le chef tany Ravambola. Tampotampoka teo maty tampoka ny fiakarana tositra am'le hoe tsy nety tampoka ny zavatra natao. Io tompoko tsy azo ripiny malala, tsy azo ianteherana ny zavatra rehetra, Andriamanitra irery any ny azonao ianteherana. De isaorantsika ny tompo zay toriteny mahafinaritra zay ho atsika eto tapitanana ny Toamasina sy ny manodidina, mba hiaraka amintsika indray zany ny tenako amin'ny sabotsy ho avy zao pasteur Tovy moa teo tamin'ny sabotsy lasa teo, dia za ndray mba hiaraka aminareo eto amin'ny sabotsy ho avy zao, amin'ny sabotsy 4 mars 2023 amin'ny 7 ora maraina, hitondra mambavaka an'ireo mpino rehetra, reo mpino na mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro hoe nisy faharavana tampoka. Mpino ianao na mpanompon'Andriamanitra na kristianina ka tsapanao hoe teo aperin'ny fanomponan'ny tompo mihitsy, tao anatin'ny fanomponan'ny tompo mihitsy ianao, no nisy faharavana, fahambaraka, tena hitanao hoe fampotehana sy satria nisy fotoana ne, na de zange milaza aminareo fa misy fotoana koa tsika ne lasa niala tamin'Andriamanitra fotsika, de lasa nitehatra tamina pasteur, lasa nitehatra tamina pasteur, lasa niakina tamina pasteur, lasa natoky pasteur fa tsy natoky an'Andriamanitra tsony. De tsapanao anefa zany hoe lasa netehatra tamina fiangonana, netehatra tamina pasteur, natoky pasteur fa niala tamin'i Jéhovah ny fonao. Attention fa de io enao tena ohatra na ianao ary zao mitady kivy tanteraka, tady iverin'dalana tanteraka, tady amoy fo ara-pivavahana, tratra ny famoiza-po ara-pivavahana, satria tena diso fanantenana. Sendra fotsiny na ianonao ty fandarany te, fefainao fa iniomanao zay, za tsy hivavaka tsony, aleko tsy mivavaka tsony, vao fitaka za miantso anao ndray lalatsenambavy, hitondra mambavaka anao anao délivrance amin'ny famoizam-potsika, anao délivrance andreo karazana fana zay miteraka alahely sy faky vinao anatinao tsika. Fa za mampanantena anao fa atsangan'Andriamanitra ndray ny fiainanao, hoy hoe ho atsangan'Andriamanitra ndray ny fiainanao,
esory ny famozam-po esory ny alahelo andao ivavakytsika ny anatanterantsika nyty fotoana ty moa zany amin'ity sabotsy 4 mars ty de manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Tamatavy indrindraindrindra eto Mangarano de natateraka an'izay fotoana koavana zay tsika Mangarano teo ambadiky Damascos anangana ny ara-pananao nireny tompo ary eto Ankiriry trano fivavahana vahaony oloko Paradisa apitan'ny bazary may Ankiriry no anatanterantsika nyty fotoana ty matoky ara lasana ba fa ho bedabe indray ny mpino hitsangana indray ny fiainanao satria hiverina toky an'Andriamanitra veloma tompo vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tantety tsy mba asitrana